fandavana mampalahelo ary ny maharatsy ny fisalasalana. Izany indray no anasako anao ampitiavana amin'ity andro manokana ity. Miaraba antsika rehetrarehetra ny amin'izay toerana misy antsika avy, na ao an-tokantrano ianao, na any an-dalana, na anaty fiara, na iza misy ianao, dia fifaliana ho any miaraba anao amin'ity androany ity, ary hanonako ny fiadanan'ny tompo anao sy ny ankonanao. Miaraba antsika rehetra izay sambany fa miaraka ihany keo androany. Mialohan'ny andiniantsika ilay lohahevitra izay nanasako teo, dia andesika hiaraka hanondrika alohantsika hivavaka. Andriamanitra ray eo, indreto izahay mikohoka eo anatrehanao satria mendriky ny fiankohofana ianao. Vavaka aminao izay ankehitriny mba hamela ny elokay, anatio anay, ary aoka anie le fanahinao masina mba harotsaka teo am-ponay, mba hampianatra anay ary hametraka izany ho fiainanay hampiarina eo amin'ny andavanandronay. Dia mita izo ampiaino izao, fa ny vavaka dia tonoana sy angatana amin'ara Jesosy. Amen. Fandavana mampalahelo, ny maharatsy ny fisalasalana. Ry namako, ry mpiara-mandinika amiko, raha vao manokatra ny filazantsarany zaona isika, dia ahitantsika toe-javatra mampalahelo, tantara mampalahelo ao amin'io andininy io. Toe-javatra mampalahelo, zao no voalaza mantsy eo amin'ny andininy fahadimy, filazantsarany zaona toko voalohany ka ny andininy fahadimy. Ary ny mazava dia namirapiratra ao amin'ny maizina, fa ny maizina tsy nandray azy. Eo amin'ny andininy fahafolo. Teo amin'izao tontolo izao izy, ary izy no nanaovana izao tontolo izao, nefa izao tontolo izao tsy nahalala azy. Ny andininy faraka ambin'ny folo. Tonga tany amin'ny azy izy, fa ny azy tsy nahalala azy. Mampalahelo izany toe-javatra izany. Tonga teto amin'izao tontolo izao le mazava, fa tsy nisy nandray. Naleon'ny olona ny maizina toy izay ny mazava. Tonga teto amin'izao tontolo izao le nahariana sy nanaovana izao tontolo izao, nefa izao tontolo izao tsy nahalala azy. No laviny maro Jesosy ilay Andriamanitra tonga nofo. Fandavana mampalahelo izany toe-javatra izany. Ary tsy magaga raha toka nampitandrina i Paoly ao amin'ny bokin'ny Hebreo toko 10:5-10 manao hoe: koa aza manary ny fahasahianareo izay misy valiny lehibe. Ny zavatra nisy mantsy dia zao. Ny tombo ny fisalasalana teo amin'ny olombelona ny amin'ny fandraisana an' Jesosy. Ny tombo ny tsy fandraisana an' Jesosy. Ary nanomboka niditra tsikelikely tao amin'ny fisainan'ny olombelona ny amin'ny vanim-potoana ankehitriny ny fisalasalana. Dia le fisalasalana izay momba ny fahamarinan'ny soratra masina. Amin'izao fotoana izao tokoa mantsy lasa petsaka ny olona no misalasala ny fahamarinan'ny soratra masina. Ary izay nahatonga an' Jesosy hiteny ao amin'ny filazantsarany Lika toko 7:10 manao hoe: raha avo ny zanak'olona moa hita finoana ety ambonin'ny tany va izy? Raha mipetraka aminao ny fanontaniana, moa ve raha ho avy Jesosy mahita finoana ato amiko sy eo aminao ve Jesosy? Iriko mba tsy mba ho anisan'izay misalasala ianao. Hitantsika ny toe-javatra nitranga tany amin'ny andron'ny zanak'Israely ny boky Nomery toko 7:10. Nomery toko 7:10 manomboka ny 7:10 ny zavatra nitranga tamin'izay fotoana izay, satria Andriamanitra dia efa napahana tena an'izy ireo fa omeny ny tany Kanana. Kanefa mialohan'ny andehanana amin'ny tany Kanana dia naniraka Andriamanitra mpisafo tany.
dia indreo ireo mpisafitany 12 nasaina niakatra nakany hijery ny tany mba fantaro ny tany zay andehanana. Rehefa niverina izy ireo dia samy mitondra ny tatitra. Fantatrao tsara ny tantara fa zara roa ilay tatitra. Ny voalohany tatitra miiba, zany hoe tatitra zay manan-kivony olona, ka zao no lazain'ireo tatitra le voalohany hoe misy olona vaventy be eo amin'ilay tany, mimandra ny tanàna, manana fitaovam-piadiana zay tsy mbola fahita tahaka an'izany izy. Isika nefa nandevoza tany Egypta ka zara raha manatrakifa momba ny ady. Dia nifidy nitsia ireo mpisafitany ireo. Zany no safidy miorina eo amin'ny toe-tsain'olombelona, fomba fijerin'olombelona. Fa ireo mpisafitany anankiroa ambiny kosa dia mifanohitra amin'izany ka ny teny manao hoe andao hiakaratsika ny tany. Andao hiakaratsika ny tany, nanao eny tsy maintsy miakatra amin'ny tany isika satria momba antsika Andriamanitra. Nampiorina ny finoany tao amin'ny herin'ny tenin'Andriamanitra ilay mpisafitany nanao ny tatitra faharoa teo. Ary namana malala izy, mandra-paoviana ny mbola hisalasala ny amin'ny tenin'Andriamanitra isika. Mandra-paoviana isika mbola hisalasala ny amin'ny Andriamanitra ny Jesosy. Androany azonao atao ny manapa-kevitra hiverina hino ny tenin'Andriamanitra ny tena, satria Jesosy no ilay loharano fiainantsika. Aoka mba tsy isika ilay hitondra alahelo amin'ny fandavana, fa aoka kosa isika andray am-pifaliana ilay fiainana ao amin'i Jesosy. Jesosy ilay teny tonga nofo ka nonona tamintsika. Jesosy ilay teny tonga nofo ka honina ao aminao sy ny ankohonanao. Mampahery anao amin'izany ary raiso am-pinono zany, satria tsara ny tokantrano hitoeran'ilay tompony fiainana, ny tompony hombanao. Koa andeo faranantsika amin'ny alalan'ny vavaka indray izany tinidinika izany, ary misaotra anao naharitra hatramin'ny farany. Vavaka isika. Andriamanitra rainay any an-danitra, misaotranao indrindra izahay fa nampafantarinao anay teto androany fa azonay atao ny miverina ho eo aminao ilay tompony fiainanay. Esory tombony fisalasalana rehetra, fa aoka atoky izahay fa marina ny teninao, azo antoherana ny teninao, azo itokina ny teninao, ary ny teninao mitondra fiainanao anay. Mitahizo ampiaino izao, mitahi mpiara-midinika amiko ity, ianao nino homba azy, omba ny tontolo andro ny androany, ka tsy afoy, tsy hasaraka azy ianao. Ny vavaka dia tonononay sy angatanay noho ny amin'ny anarana Jesosy.